Miverina ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy. Ny mandrafitra ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny dia mbola ilay rivodoza ava ihany satria ny raona izay miaraka aminy dia mbola manenika ny Madagasikara. Ny any amin'iny tapany avaratry ny nosy iny kosa dia ny zone de convergence intertropicale no mandrafitra izany ary izay no antony mahatonga ny any hoe mahazo orana iray kotroka saika mandrapahariva ny andro. Raha jerentsika izany izao ny toetry ny andro ho an'ny rapitso vao maraina dia amin'iny tapany atsimo iray manontolo iny dia saika mahazo orana foana ny maraina torak'izany ihany koa ny hariva. Ny any amin'iny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny dia mahazo orana arahiny kotroka maraina mandrapahariva ny andro. Ny any amin'iny faritra Isava iny kosa dia somary malomaloka kely aloha ny andro amin'ny maraina fa amin'ny tolakandro dia mifandimbindimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha jerentsika ny maripana dia eo amin'ny 17 degré Celsius eo ny maripana vao vinavina ho ambany indrindra. Hitantsika eto amin'ny faritry ny afovoantany mananka 9 degré Celsius kosa nefa izay maripana ambany izay any amin'ny faritry melaky iny ary ny vao vinavina ho ambony indrindra ho an'ny rapitso 2 degré Celsius hitantsika any atsimo andrefanany sy any amin'ny faritry menabe iny. Dia izay indray ary no azona roso androany manentana trano zahay indrindra ho an'ny mety ho fiakaran'ny rano vokatry ny fandalovany ny rivodoza ava iny. Tsy mitsatra izay mamerimberina hoe raha ohatra ahina ny trano hipetrahantsika amin'ny mety fahatondrahan'ny rano izay na koa amin'ny fiotsahan-tany dia aleo misoroka toy izay mitsabo, aleo aloha mifindra amin'ny toerana azo antoka dia avy eo tsika miverina indray mba ahafahana miaro ny aina. Dia izay ary fa mandrapitafy indray tompoko lasy tompoko vavy.